Mikorotana ambony ambany, tsy misy mandeha amin'izay laony ny lafin'ny fampianarana eto Madagasikara ankehitriny, manomboka eny amin'ny EPP ka hatreny amin'ny anjerimanontolo. Tsy olana vaovao fa ny tamin'ny herintaona, ny tany amin'ny 10 taona lasa, 20 taona lasa ihany no miverimberina eto amintsika, miampy olana ara-teknika maro samihafa. Tsy mahazo vatsim-pianarana ny mpianatra raha tsy mitaky an'izany. Ireo olana tsy tambo isaina eny amin'ny toeram-ponenana natokana ho an'ireo mpianatra, ny fahatapahan-jiro lava reny, tsy misy anaovana ny devoir, ny exposé na ny fikarohana aza moa zara fa vita ary tsy afaka manoratra boky ireo mpianatra. Eo ihany koa ny tsy fanomezana ny karaman'ireo mpampianatra. Amin'izao zao ny mpitsara fanadinana baccalauréat tsy omena karama ary terena mihitsy anaiky hiasa maimaim-poana tsy mandray karama. Efa azo atao hoe efa lasa fomban-drazana mihitsy ny fitokonana ataon'ny mpianatra isan-taona ary rehefa tsy mpianatra no mitokona dia ny mpampianatra indray. Ny zavatra mahagaga nefa dia efa ny filoham-pirenena Andry Rajoelina mihitsy no nampanantena fa hizara carte bancaire isam-batan'olona hanamorana ny fizarana bourse, hamahana ny olan'ny fampianarana. Efa nijery vahaolana manokana ihany koa izy raha araka ny nambarany ho an'ireo mpampianatra sy ireo mpitsara fanadinana. Kanefa toa ny omaly tsy miova ihany ny vokatr'izay satria vahaolana maimaika foana no atolotry ny fitondram-panjakana antsika, fampanantenana fa tsy mba misy vahaolana maharitra mihitsy indrindrandrindra amin'ity lafin'ny fampianarana ity. Efa sahala amin'ny hoe inina atao antsirambina mihitsy ny resaka fampianarana eto amin'ity firenentsika ity. Raha atao mivantana kokoa dia inina potena ny hoavin'ireo mpianatra eto amintsika. Tena mampalahelo mieritreritra an'izany. Eto no anovantsika ny lancement officiel ny digitalisation mba ahafahana mandoa ny karaman'ny mpampianatra FRAM. Zay no ataontsika androany fa ny karaman'ny mpampianatra rehetra mihitsy manerana ny Madagasikara amin'ny alalan'ny carte visa. Matetika tara ny karama, efa tsy ampy mbola tara, marina sa tsy marina? Matetika dia tsy tonga any aminareo mihitsy ary tsy indraindray, tsy tonga ny karama, marina sa tsy marina? Dia zay no nataontsika hoe tsy mety tsony no asiana mpanelanelana. Rehefa mahazo carte zany nareo dia tonga tsy mila miandry tsony hoe mivoaka ve ny karama sa tsy mivoaka, azo ve sa tsy azo, na mbola angalan'olona androminan'olona kely koa le karama iny, tsisy an'izany tsony manomboka zao. Vao mahazo an'le carte nareo, tonga ny farany volana milatsaka automatiquement, milatsaka ho azy ao amin'ny compte nareo ny vola. Ny mpiasa-mpanjakana rehetrarehetra mandrapatapitra ny eo anelanelan'ny 2000 afaka herintaona 2022 eo dia tsy maintsy vita daholy, mpiasa-mpanjakana rehetrarehetra mahazo carte daholy. Zay ny zavatra misy. Toy ny vaian-kandrina mihitsy ny aretina mahazo ny fampianarana eto amintsika ka tsy takona fenina. Ohatra voalohany azo raisina amin'izany ny mahakasika ny faneren'ireo mpampianatra hanao fanekena hitsara ny fanadinana baccalauréat kanefa tsy omena karama, izany hoe asa gratuit. Terena hanao sinian'ity lettre d'engagement ity na taratasy fanekena hitantsika amin'ny sary ity ny mpampianatra mpitsara ny fanadinana baccalauréat ka tsy nanaiky avy hatrany ary niteraka ny fitsaharan'ny fitsarana ny fanadinana moa izany. Isan'ny nandray anjara tamin'izany fanapahan-kevitra izany ny mpampianatra taranja matematika izay tsy mbola nameno an'ity taratasy ity. Raha ny tokony ho izy dia ny droit d'examen alohan'ny mpianatra no tokony hanefana ny karaman'ireo mitsara an'io fanadinana baccalauréat io, kanefa dia tsy izay ny zava-mitranga hoy ireo mpampianatra izay mitsara n'ity fanadinana baccalauréat ity. Manaraka izany ihany koa ny fanaovana antsirambina ny sujet baccalauréat ho an'ireo taranja matematika araka ity navoakan'olona tao amin'ny tambazotra-tserasera Facebook ity. Tsy fuite de sujet ihany no hita fa ny fahadisoan'ny sujet ihany koa. Efa omena 570 andro ireo mpampianatra hanaovana ny sujet baccalauréat ka tsy manana zo handiso izany satria fanadinam-panjakana ny baccalauréat.
Araky ny fanontaniana napetrany moa tato anatin'ity fanehoan-kevitra nataony ity dia hoe tsy misy compétent mihitsy ve eto Madagasikara afaka antsoina hanao an'io sujet io. Lasa miteraka fikorotanan-tsaina amin'ireo mpianatra manala fanadinana ny zava-mitranga. Ohatra manaraka ny zava-mitranga ankehitriny eny amin'ny anjerimanontolo saika efa mitranga manerana ny nosy. Tato anatin'ny iray volana, izany hoe tamin'ity volana Jolay ity, dia ny Université an'Antananarivo na Ankatso, Barika 5, Maninday, Vontovorona, eny fa hatramin'ireo mpianatra any ampitan-dranomasina izay nahazo vatsim-pianarana avy amin'ny fanjakana ary dia mitaraina daholo ary samy mihetsika daholo ary mitovitovy daholo ny fitakiana ataon'ireo mpianatra ireo. Vao omaly indray izao no nanao fihetsiketsehana indray reto mpianatra etsy Vontovorona reto rehefa tsy nandray ny vatsim-pianarana 3 volana faharoa sy fahatelo. Amin'izay fampanantenana izay mbola tsisy valiny hatreto. Efa nisy fampanantenana hafa ihany koa tao anaty fitakiana tamin'izany hoe hisy fanamboarana ny WC sy ny dosy hisy ny ry fijerena momba resaka connexion wifi izay ampiasainay amin'ny mpianatra ingénieuranay mihitsy. Dia ny andro izay mbola tsisy ihany. Nisy ihany koa fampanantenana tao aoriana izay fifampiresana tamin'ny ministera dia niteny zareo fa alohan'ny baka tsy maintsy mivoaka ny bourse rehetrarehetra, semaine alohan'ny baka. Ny andro izay mbola tsisy vaovao. Deux mois zany sisa ny anarana, mbola misy moa nefa mibosa tsy voaray. Efa tao anatin'ny fotoana maromaro zany tady vahaolana mifampiresaka, mbola tsisy ihany hatreto. Efa faran'ny safidinay ty fitokonana an-dalambe ity ary tsy zany izay raha tsy mivaly ireo zavatra angatananay ireo. Resaka foto-drafitrasa aloha ny amin'ny resaka fahasalamana mihitsy ny tena fiantraikany. Tena maloto, tsy mendrika hipetrahanay intsony ny toerana ity. Eo amin'ny resaka connexion indray 70% cournay à distance dia 30% fotoana zany no tena hoe atao mpampianatra. Misy mpampianatra tena tsy mampianatra koa amin'ny resaka karama izay tsy idiranay lalina iny fa tena ilainay ilay connexion zany mba hanampiana ny fampianaranay. Ireo mpianatra any ampitan-dranomasina ihany koa izay nahazo vatsim-pianarana avy amin'ny fanjakana malagasy dia efa miezaka manao izay fitakiana rehetra azo atao noho ny tsy nandraisana ny vatsim-pianarana efa 2 taona izay, na ihany koa amin'ny fampidina ireo mpianatra izay nahavita fianarana. Fa toa tsy misy valiny mahafa-po avy amin'ny tompon'andraikitra izany fa toa hoe enoy izany ry azon-damosina. Ohatra avy amin'ny fitakiana nataon'ireto mpianatra avy any ampitan-dranomasina reto izao ity video ity. Efa ho tapitra tsy ho ela zaho ny taom-pianarana 2023-2024 kanefa hatramin'izao dia mbola tsy mahazo vaovao mahakasika ny fandoavana ny allocation izahay 2 taona lasa izay ary mbola tsy misy valiteny mahafa-po azonay avy amin'ny fanjakana malagasy. Fa raha ny valiteny azonay matetika dia ny hoe en cours de traitement ny dossier anareo. Maria indrindra fa amin'izao fotoana izao dia efa kely tsy tonga fialan-tsasatra, maro dia maro ny zavatra ilainay amin'ny volo. Maro aminay ny ankizy izay rehefa vita ny taom-pianarana dia tsy mandray bourse intsony. Dikan'izay ny fanjakana ny firenena izay andehananay dia tsy manome bourse anay intsony rehefa vita ny taom-pianarana. Io volo io nefa dia anisan'ny tena ilainay ahafahanay miaina mandritra n'izay vakansa izay. Ao ihany koa ny aminay ny mila ny volo io amin'ny fandoavana ny vizanay, eo ihany koa ny amin'ny fandoavana ny assurance anay ary mbola maro tsy tambisaina ny antony izay ilaina ny volo. Tsy mendrika ny tanora malagasy ny fanaovana antsirambina ny fianarana voiziny tsirairay, indrindra moa fa voizina foana hoe ny tanora no hoavin'ny firenena ary tompon'andraikitra daholo ny tsirairay amintsika, fa indrindra fa ny fitondram-panjakana izay manao fananiana tsy mirarany lafin'ny fampianarana eto Madagasikara. Izay indray no mamarana ny video antsika androany. Aza tiany manisy j'aime sy misabone. Mankasitraka antsika rehetra nanaraka nyity video ty hatramin'ny farany dia amin'ny manaraka indray.